Alléluia. Manana fiadana kristiana tsika tsirairay. Ako ivetivety fotsiny masonao a. Dia mitenena ny tompo hoe teny iray avy aminao Andriamanitra dia manova ny tantaram-piainako iray manontolo. Teny iray avy aminao fanay masonao, tory lalana anankiray avy aminao dia amonjena ny taranaka fara-manjeniko iray manontolo. Amin'ny anarana mahery Jesosy nitondrana ny teninao androany. Amen. Alléluia. Manana fiadana kristiana tsika tsirairay avy. Makasitraka manokana ny tompo ny amin'ny fananako iray ara-panahy dia tsy izy izany fa pastory Antsora Zafimandrary. Fitingo kely toroteniny tamin'ny maraina ao anatin'ny hoe famonjena ny fianakaviantsika, vonjeo fianakavianao. Izao ny fotoana monjenao indrindra ny fianakavianao. Raha fitinga ilay toroteniny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maraina dia hoe ataovy izay ahavonjy ny fianakavianao, ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao ny famonjena ny fianakavianao. Amen. Mahafinaritra ny mety hoe tahina, mahafinaritra ny mety hoe mahazavatra sy mahatsangan-javatra eo amin'ny fiainana. Fa izao fanontaniako anao, jereo eny eo akaikinao tsy haiko hoe vadinao ve sa reninao sa tsy haiko hoe inona eo amin'ny fianakavianao. Jereo ane izy e. Ary raha tsy eo izy dia eritrereto saintsaino kely vetivety. Ohatry ny ahoana ireny fihetsem-ponao raha rehefa ho tonga ny an-danitra ianao dia tsy hoe eo akaikinao io olona io e. Eritrereto ane hidady e. Raha hatr'izay tonga ny an-danitra ianao. Ohatry ny ahoana ka ny fahatsapanao raha ohatra ka tsy hitanao any dady, tsy hitanao any neny, tsy hitanao any ilay mpiray-tampo aminao, tsy hitanao any ilay vadinao. Sanatria raha tsy hitanao any ny zanakao. Ohatry ny ahoana ilay fihetsem-ponao e, tsy alahelo ve ianao? Ny zavatra anankiray tsy haiko ianao fa izao manokana dia izao ny anisan'ny voadiko nataoko tamin'Andriamanitra hoe ny fianakaviako iray manontolo indraiky dia tsy maintsy tonga anay mivady any an-danitra. Hoy pastera zay hoe na andaniako vola mankarena azy dia tsy maintsy tonga ko any an-danitra. Ataovy izay atonga ny fianakavianao any an-danitra. Aza riny io, avanao foana io. Fijoroana vavolombelona kely ary fitiniko rehefa avy eo ilay toroten'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny dadako izay nitezahatra amin'izay nankely ahy. Nisy taona dia hoy ny olona hoe izy io angamba dia tsy ho voavonjy mihitsy satria izy tsy mino an'Andriamanitra. Izy io angambany rehefa teneny izy hoe momba an'Andriamanitra dia manaiky fotsiny izy. Fa tao anatin'ny aretiny izy dia izy toy ny tompo tany aminy. Dia hoy izy hoe atsoy aty pastera Sirina sy ny ankizy rehetra. Dia lahy izay nandeha nakany aminy. Dia hoy hoe tompo tsy maintsy vitako no mampanaiky an'io lehilahy io anao fa tsy maintsy tafiditra ny lanitra io dalaka io. Rehefa tonga teo aminy dia tomany izay satria izy narary. Dia rehefa tonga teo aminy dia hoy hoe tompo tsy maintsy manolo tena ho anao ty lehilahy ty. Nangataka tsodrano tamin'iray koram-panahy ako tsy izany fa pastera Antso dia hoe izany ampivavaka azy fa tsofirama dia hoy izy hoe ataovy. Rehefa tonga teo amin'izay lehilahy tena miteny anao fa tena satria izy tena lehilahy manana prinsipa be dia sarotra mihitsy ny mandresy lahatra azy. Fa nieky ny fahotany teo anatrehan'Andriamanitra izy mibelaka izy na tena ho an'i Jesosy daholo. Dia hoy izy Jesosy tsy maintsy tonga ko any an-danitra ianao eo amin'ny fiainanao ataovy lahara-pahamehanao anao tsy maintsy tonga ny an-danitra ny fianakaviana iray manontolo. Ary amin'ny alalanao izany. Amen. Hoy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maraina hoe na ny raha-bajanga azy dia nataon'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Rehefa nangataka ireto olona ireto hoe inona tianao atao aminao dia hoy izy hoe vonjeo koa ny mpiray-tampo amiko ny ray aman-dreny no ny zanako fa tiako voavonjy ihany koa izy. Dia nataon'Andriamanitra dia taterahany reto olona ireto hoe ho vonjena ny fianakaviany navoaka tao amin'ilay tanàna ilay fianakaviany dia ravana ilay tanàna rehefa avy eo. Za dia hiteny anao hoe raha fantatro sy tsapanao fa misy ny fandringanana, misy ny afo be, misy ny elo, misy satana, misy ny ady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra dia atao izay hamonjena fianakavianao. Ny vola mankarena tsy hoentinao any an-danitra io fa vonjeo aloha fanahy no entina any an-danitra. Dia ny fanahy ny fianakavianao no ataovy priorité ho anao. Amen. Vonjeo fianakavianao. Amen. Sokafy fianam-bebolonao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny faha raika amby telopolo.
Asan'ny apôstôly toko fahenina folo andimy faraiky amin'ny telopolo. Rehefa avy eo Genesis toko fafito andimy voalohany. Asan'ny apôstôly toko fahenina folo andimy faraiky amin'ny telopolo. Dia hoy izy roalahy minohany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Iaraka merina mamaky an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy roalahy minohany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Genesis toko fafito andimy voalohany. Genesis toko fafito andimy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa midira ao anaty samby fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ainga an'ilay androany ny tompo hiteny anao an'izany koa. Ary raha mahaino an'izany ianao androany dia ianao no teneno. Amaranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra Genesis toko favalo andimy favalo ambin'ny folo. Genesis toko favalo andimy favalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Dia nivoaka Noa mba nivady aman-janany ary nivonanto vaviny niaraka taminy. Ny zava-manan'aina rehetra sy ny biby rehetra izay mandadina mikisaka ary ny vorona rehetra mba ny zavatra rehetra mihetsiketsika eny ambony tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny samby fiara araka ny karazany. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambony alitara. Dia nandre mianitra ankasitrahany Jehova ka hoy izy tampony tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona aho fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka izay nataoko. Alleluia. Rehefa mamaky an'io tenin'Andriamanitra isika dia zavatra tsapa dia Andriamanitra mpanangana taranaka. Afaka raha ohatra ka sitrak'Andriamanitra izany dia afaka ny teny Andriamanitra hoe teneniko i Noa dia Noa rery ny hitako fa lehilahy marina eo anatrehako dia ho teneniko izy dia teneniko izy manao ianao samby fiara ho miampy an'reto biby rehetrarehetra dia ianao rery no vonjena. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpanangana taranaka, mpanangana fiainana, mpanangana ankohonana, mpanangana tokantrano. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe azadino fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa vitan'Andriamanitra ny anangana taranaka na dia amin'ny vato arany ny vato avadik'Andriamanitra ho taranaka ho an'i Abrahama. Izany hoe tsy izy dikany tamin'Andriamanitra raha ohatra ka Noa rery no nivonjeny. Fa nataon'Andriamanitra sady nivonjeny Noa, nivonjeny ny vadiny, nivonjeny ny taranany ary raha mamaky ianao dia niteneny mihitsy hoe hatramin'ny vonanto vaviny sy ny zanaky Noa. Andriamanitra dia Andriamanitra mpanangana taranaka. Ao am-pon'Andriamanitra ny izarany fahasoavany rehetra eo amintsika, eo amin'ny taranantsika sy eo amin'ny ankohonantsika. Aza taitra ianao sakafo tsara ary Noa nandritra ny 70 andro sy 70 alina sy nandritra ny safodrano. Tsy misy olona avelan'Andriamanitra hoe tafiditra ao anatina ady anankiray ka tsy efa homanina amin'izany ny olona anankiray. Fa izao raha te hanangana ny tokantranonao sy ny ankohonanao ianao dia hoy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maraina hoe ianao natao fijoroana vavolombelona voalohany ao an-trano. Fa hoy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny maraina hoe aoka ianao ho tonga fijoroana vavolombelona somohatra voalohany ho an'ny fianakavianao. Amen. Mety tokony teneniko tao aoriana angamba fa ho alefako eo aloha. Raha ohatra ianao ka te hamonjy ny ao an-trano dia ialao ny ady ao an-trano. Teneny eo akaikinao ialana ny ady ao an-trano. Marika toko fahatelo andiny fahadimy amby roapolo. Ary raha misy mpiray trano miady amin'ny trano dia tsy haharitra izany mpiray trano izany. Averintsika amin'ny anaran'i Jesosy tena tiako tena mba faniriako mba hiala ilay ady ao an-trano dia miara-mamerina an'ity tenin'Andriamanitra ity isika. Ao Marika toko fahatelo andiny fahadimy amby roapolo. Ary raha misy mpiray trano miady amin'ny trano dia tsy haharitra izany mpiray trano izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka androany tsy miady tsony ny ao an-trano fa manomboka androany raha misy zavatra hiadivana dia ny hevitra no miady fa tsy ny olona no miady. Amen. Hoy izy hoe raha mpiray trano no miady dia tsy haharitra ny trano. Izao no tiako tenenenanao hoe haharitra io tokantrano io. Ataon'Andriamanitra ao anatin'Andriamanitra dia manangana tokantrano izy fa aza asiana ady ao an-trano. Ny hevitra ny ampiadio ny vatana sy ny ratsan-vatana tsy atao miady, tsy mifamely tontondry
fa nievitra ny atao miady. Amen. Mety teny ianao arina mafilobely anankiray dia makalo recul avelao aloha izy teny eo dia makalo fotoana dia aleo izy tsakotsako dia mandeha ferana fa aza miady. Rehefa ianao ny androany malala hoe tsy tokony miady dia aza miady amin'ny anaran'i Jesosy, tsy avy aminao anie ny avy miady. Amen. Tiako izany. Amen. Sambatra mpampiavana. Miady dia fomba ampiasain'ny devoly andravana ny kohonana. Firifiry ny ankohonana ny anomboan'ny tenenan'izy mivady hoe hisaraka sy dia resaka ady. Aza miady. Teneny eo akaikinao hoe aleo tsy miady hoe. Zavatra anisan'ny fantatry ny fahavalo fa tena mandrava dia io ady io. Anka na iadamaseva natao niady. Tsy niady hevitra fa nifanondromondra. Hita fa ianao mihitsy le naporisika teo. Hita fa ianao mihitsy ary le nitsako voalohany. Io mbola misy kely ary atao ny vavanao. Ary rehefa mampiady izy mavariny, tsy ny anivelany ny ampediny. Mavariny herinao ihany any ivelany ihany mety miady fa tsisy impact ao aminao le izy. Rehefa miady ve le mpifanila bodirindrina aminareo dia misy impact aminareo le izy. Ny famely tamin'ny vilany ve zareo dia misy impact taminareo tao an-trano. Nareo ny tsy nahandro loka ho azy. Zareo ve miady dia nareo ny tsy nihinan-doka. Fa mavarina rehefa nareo miady dia nanoloka ho any maro matsatso. Tezitry neny dia adininy eny an-tranona nisy siry. Rehefa falifaly neny dia lasa bebe sira indray nefa niloka. Tsy ny any ivelany mihitsy fa ny ao anatin'ny sibleny voalohany. Nidiran'ny lelimena rana tao anatin'ny tranony Adamaseva dia nampedina. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mpiray trano miady ao an-trano dia tsy aharitra izy amin'ny mpiray trano izany. So fa tonga Andriamanitra dia nampiavana n'izy mivady. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy avelan'Andriamanitra ho rava mandrakizay ny ankohonanao. Ka manomboka izao ny fifanomezantsiny, ny fifaniliana, ny fitenenana hoe adisony ianina, andraikitry ianina, anjara asany ianina, eloky ianina dia manomboka androany tonoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ampitondra ady ao an-trano. Amen. Tia ny zavatra anomizako azy. Tia tadidio na izy ianao anatin'ny ankohonanao sy ny fiarahamonina izay misy anao. Na ianao ary le Davida dino ny atsaha foana. Na ianao ary le amavon'ny olona foana. Na ianao ary amin'izao fotoana ianao le tsy nahatsanga ninina aminareo mpiray tapora jerena kely. Raha jerena dia ohatrany hoe ianao foana le adino. Raha jerena dia ohatrany hoe mamavon'ny olona foana ny zavatra teneninao sy ataonao. Tia tadidio. Ianao io mihitsy. Tsy mila olona be dia be tompo fa olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana dia vitan'Andriamanitra mamonjy fianakaviana iray manontolo. Olona anankiray Noa dia voavonjy ny rasa iray manontolo fa tsy nipitehan'Andriamanitra. Olona anankiray izay olona izay androany ianao. Tsy mbola mivavaka ny ao an-trano, tsy mbola mivavaka ianina. Tsy ilay tompo izany fa ozy ny tompo ianao dia fa ampy. Olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana no omen'Andriamanitra révélation anankiray dia voavonjy ny fianakaviana iray manontolo. Olona anankiray no omen'Andriamanitra fahatakarana anankiray dia voavonjy ny fianakaviana iray manontolo. Olona anankiray no nantsolo dia sika rehetra no miara-voavonjy. Jereo hoe ny impactana olona anankiray dia rehefa mijery ianao tena ianao mihitsy le ho ampiasain'ny tompo. Fianakaviana be dia be dia ozy ianao hoe zavy ianao mihitsy. Ianao le Davida kely adino, ianao mihitsy. Normalement mbola tokony anjarany hafa aloha no mandova, anjarany hafa aloha ny safidiana, anjarany joky aloha. Tsia, ianao mihitsy. Tsy ampiasa olon-kafa ny tompo fa ianao. Dia hovonjeny ny fianakaviana iray manontolo amin'ny alalanao. Olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana no manana fahatakarana dia ho tafavoaka nareo mianakavy. Aza mijery iza le zandrindrindra, aza mijery iza le kely indrindra fa tena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tadidio tsara Abigaela fotsiny dia efa namonjen'Andriamanitra ny vadiny. Jereo tsara
ho aritezitra loatra Davida dia ozy ny Davida hoe za ve ny tenenina avalan'izany andeha mipitehako aiza daholo ny armeko sy ny legiomako rehetrarehetra hoy Davida fa miazakazaka Abigaely tsy mieritreritra izy hoe aleo ho faty ihany fa adaladala fa hoy Abigaely za no soliteny hamonjy ny fianakaviako lasa izy mifona teo aloha toerany vadiny ianao le solony Abigaely androany ianao ny hamonjy ny fianakavianao ray manontolo androany Asan'ny apôstôly toko 10 Cornelio fantatrao ve fa Cornelio romanina italiana dia anisan'ny teo tamin'i Jesosy Kristy nivonoana Cornelio dia anisan'ireo namono an'ireo apôstôly rehetrarehetra tamin'izany fotoana hoe reto olo reto manompo an Jesosy fantatrao ve fa tamin'ny fotoanandro tao aoriana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty ny fanenjehana ny olona dia ohatran'ireny hoe mamono biby ireny Cornelio fantatrao ve fa ny romanina tamin'ny fotoanandro vitan zareo satria nisy saika namono Pilato izay niteny hoe manasa tanana momba ny fahafatesan'i Jesosy fantatrao ve fa Pilato nisy olona saika namono Boaza ny anaran'ilay olona saika namono ny Pilato rehefa mamaky ny baiboly ianao dia hitanao zay saika hovonoany Boazy Pilato dia rehefa saika hovonoany Boazy Pilato dia ozy izy Pilato mandra-pivoaka ny olona saika namono satria nisy niaro izy romanina ray hafa no niaro anazy maty le soldat ny Pilato dia ozy Pilato mandra-pahitan'le lehilahy saika mono jiosy anankifolo isan'andro tsy maintsy maty Cornelio no anisan'ny mandeha mamono an'ireo jiosy ireo eny ambony hazo fijaliana moramora be ny mamaky baiboly fa rehefa hitanao le izy sy rehefa lalininao dia ozy ianao hoe folo isan'andro zao no teneniko anao mananjanaka ianao manana pretapo aminao ianao ataontsika hoe jiosy daholo tsika ahoana ny fihetsem-ponao raha ozy izy Pilato hoe vonoana ny folo isan'andro mandra-piteny atsika rehetra fantatrao ve niavana malala ny tompo fa raha sanatry zao ny antaniko anao ary raha am'izao zay olona ka hiteniny olona zay olona rehetra manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainana dia ho vonoana omboany eo ambony hazo fijaliana atsangano ny tanana raha ohatra ianao ka mbola anaiky an Jesosy vitsivitsy ihany nanangan-tanana fa rehefa miteny anao raha misy basy eo akaiky ny lohanao fanontaniako aminao mbola manaiky sa tsy anaiky alalao amin'ny anaran'i Jesosy azona zay fononao zay hatramin'ny farany eny enao amen fa zao ity Cornelio ity nahita ny fampahoriany romanina rehetra ny jiosy niova fo izy dia hoy izy mantsy Petera hoe nasehoan'Andriamanitra ao izy fa ianao ny ampanao batisa fa tena mibebaka le lehilahy hoy izy hoe tsy misy ohatran'io Jesosy io fantatrao ve fa mba hanakomana ny vavan'ny olona tamin'izany fotoana izany rehefa nitenena hoe maty Jesosy dia natao tao anatin'le fasana feno soldat teo aloha teo ireo soldat teo aloha ireo teo anie no nijoro vavolombelona fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy izay nijoro vavolombelona rehetra maty ny vonoan'ny Pilato ka fanontaniako aminao mbola hijoro anompo any tompo sa efa manomboka mezongozina le finoana tia mitadidio olona anankiray nomen'Andriamanitra révélation dia voavonjy ny olona rehetra fantatrao ve fa i Cornelio io no ahafahanao anisany amakinao any testamenta vaovao io lehilahy anankiray mpanota be ovian'Andriamanitra andray mpimaso dia voavonjy ianao anisany mamaky azy ianao fotsiny no mamino an Jesosy ao anatin'ny ankohonanao hoy le tenin'Andriamanitra atao marika teo raha mino ianao dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao ianao tsy hokafa fa ianao Genesis 3:9 ary Andriamanitra teny taminao azy tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe indro izao efa nanorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranaka mandimbinareo ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safidrano intsony ny olona nofo rehetra ary tsy hisy safidrano hanimba ny tany intsony lehilahy anankiray dia hoy izy Andriamanitra tsy hanimbanizaniza intsony ianao no mahita fitsy amin'Andriamanitra dia ny fahataranaka fara-mandimbinao rehetra no mahita fitsy amin'Andriamanitra avokoa dia hiteny ianao hoe Joba no mivavaka
dia taranaka fara-manjimby rehetra na manao fety ary dia mbola voavonjy. Lehilahy anankiray anaovan'Andriamanitra fanekeny dia voavonjy ny taranaka fara-manjimby. Amaranako azy tadidio ty tsy mila olona be deaibe fa olona anankiray dia mahavonjy firenena iray manontolo. Tiako tadidinao androany hoe ianao izay moloza. Tsy hitady olona hatrany ampahan-tany Andriamanitra fa ianao no tadiavina. Ianao no fidiny dia ianao ny hamonjy ny taranaka fara-manjimbynao. Mety maditra izy ankehitriny ny zanakao, mety manana olana ianao amin'ny fanambadianao androany, fa izao no teneniko anao, ianao no ataon'Andriamanitra fitaovana sy fitahina hamonjena ny taranaka fara-manjimby. Ao anatinao, ny voa ao anatinao dia mahavonjy taranaka fara-manjimby. Tiako tadidinao tsy anankiray tsy dia lehibe ny lamatoa antsika dia Jesosy Kristy hoy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy lehilahy anankiray, zanaka anankiray tao an-trano iray no nalefany. Tsy nandefa legioma izy, tsy nandefa zavatra hafa izy, fa Jesosy olona anankiray dia voavonjy ianao. Jesosy tamin'ny fotoana tsika hoe oviana zany Jesosy 2019 fa ataontsika hoe après Jésus Christ tsika izao 20 taona atao aorianan'i Jesosy, fa sakrifisy anankiray nataon'i Jesosy dia nahavonjy antsika rehetra taranaka fara-manjimby. Dia hiteny ianao hoe sakrifisin'olona anankiray, sakrifisinao dia mahavonjy ny taranaka fara-manjimby. Ny fandehananao aty am-piangonana, ny vavaka sandratra ao isan'andro san'andro. Ianao ve mahita matsapa ve zao ianao hoe maniry ny io anao? Matsapa ve ianao hoe maniry ny io anao amin'izao fotoana? Io fa tsapa hoana ny io anao izay ny tena mety. Mbola ao ny io anao. Tsapanao ve io tamin'ny maniry? Tsapanao ve maniry ny volonao zao? Tsapanao ve io hoe oviana naniry? Nareo nareo lehilahy rehetra amin'ny alina maniry ho azo ny volombavanareo. Ohatrany tsy ahitanao akory hoe efa misy zavatra mahafinaritra be ny oman'Andriamanitra ao anao fa tsy midika hoe tsy hitanao dia midika an'izany tsy misy maninona naniry ny volombavanao. Eny ao aman'ranada zany naniry ara volonao toy ny tsy ahitanao an'ireny zavatra ireny ao ambadika ao koa ny tompo manomana famonjena ho an'ny taranaka fara-manjimby. Dia ho tsaroana ny anaranao, dia ho tsaroana hoe noho ihany isika indray dia manompo an'Andriamanitra hatrany farany. Isika indray dia taranaka sy fianakaviana tahiny noho ny fitahian'Andriamanitra ihany tonono ny anaranao. Zao any ataontsika zao tonono ny anaranao dia teneny hoe ohatra hoe Rasoan'Noro Marie Lisette ny anaranao dia teneny hoe izao Rasoan'Noro Marie Lisette amin'ny alalako dia ny taranaka fara-manjimbyko rehetra dia ho sitrana sy hotadia. Izao Ravelomanatsony, izao ihany, izao Rakotomalala, izao ihany dia teneny. Hitanao ny zafy afinao, zafy lohalika ao, zafy kitrokesy izay tianao rehetra ho tahiny izy satria ianao nino an'Andriamanitra. Satria ianao nanao sakrifisy ho an'Andriamanitra. Mety mbola tsy hitanao ohatran'ilay hoanao tsy hitanao maniry fa hain'Andriamanitra atao zany. Mbola tsy nisy akory ianao tamin'i Jesosy nalefa an'Andriamanitra. Mbola tsy nafantatra izy hoe isy ianao tsara tarehy mpifato-bory nandeha mivavaka dia ozy izy hoe alefako Jesosy fa amin'ny taona 2019 i Marta dia anaiky an'i Jesosy dia hovonjena izy. Mbola tsy nisy akory ianao sakrifisin'olona anankiray. Zany andrangatahako aminao androany ndaontsika hivavaka. Sakrifio ty fotoana ty anandratanao an'Andriamanitra, hiteny an'Andriamanitra hoe tompo amin'ny alalako dia ho tahina ny fitaranaka fara-manjimbyko. Tsy maninona hoe izany tsy mijoro ankehitriny fa za hijoro antoy ho an'ny taranaka fara-manjimby. Amen. Akopio matsinao dia hivavaka sika. Avy ireny zao vavaka izany miaraka amiko dia avy ireny ny anaranao. Raha eo misaotra anao fa ny fidiana ianao. Misaotra matoky misaotra ny amin'ny antso apetraka ao ato anatiko. Fa amin'ny alalako Andriamanitra tsy manaika raha tsy tonga ka ao an-danitra ny fianakaviako iray manontolo. Tompo
hijoro andro any ho fitahina ho an'ny ankohonako ray manontolo fa ireo dia tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy fa tsy maintsy handray anao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany rahatray. Hijoroko tompo aho ny finoko fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia tsy maintsy manoko an'i Jehovah izahay. Androany ateriko eto anatrehanao ny sakrifisy avy-aty amiko atolotro ho an-taranaka faramandiana dia anao toaninao ity androany altara atsangako ho famonjena ny fianakaviako rehetra fa tsy maintsy voasoratra any am-bokin'ny lanitra ny anaran'ny fianakaviako rehetra mivavaka manokana raha eo ho an-taranaka faramandianiko fa ireo rehetrareo na rehefa tsy otsony aza dia tonongo Jesosy fa ho voavonjy izy amin'ny tenao anao izy ary ho voatokana ho anao amin'ny anarana maherinao Jesosy ny anaovako an'izany vavaka izany sika rehetra nao hoe amen amen. Ka eto manokana ianao sy ny fianakavianao.